eo amin'ny sehatra ny fampiroboroana kosa indray amin'izao fotoana izao dia efa tena malalaka tanteraka ny fandraharahana amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Hoy ny ministra ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny Aitao Rakajy-Mirindra ny paostra sy ny fifandraisan-davitra androany. Fanovana goavana no entin'ny fanjakana malagasy dia ampirisihana ny fifaninanana indrindra ampiaina sara ny fifandraisan-davitra na ny antso na ny internet fiarovana ny tombotsoa amin'ny mpanjifa raha ny fanazavana hatrany. Tatra hoe tsy ny Anjolina Martina eo amin'ny sariny Kevin Ravonerson. Lidim-panjakana roa mahakasika ny sehatra ny fifandraisan-davitra no nankatoavana tao anaty filan-kevitry ny ministra tapabolana lasa sy ny herinandro lasa teo. Lidim-panjakana izay manome fahalalana tanteraka eo amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra eto amintsika. Tafiditra anatin'izany ny fanalalana, ny fametrahana sy ny fampiasana ny fibre optique. Nomboka tamin'ny tapabolana zany dia misokatra ny fahafahan'ny Orange sy Airtel sy ry Blue Line manao fibre optique na zany an-tanan-dehibe na zany manerana nosy. Dia ohatran'izay ihany koa zany ny fampidirana ny internet amin'ny mositsiraka. Izany hoe tsy ray na roa intsony no afaka mampiditra internet amin'ilay câble sous-marin fa ny opérateur efatra mahazo mampiditra daholo. Mahazo ihany koa zany manao fibre optique na ho an'ny orinasa na ho an'ny mpanjifa tsotra. Fanovana goavana no natao hialana amin'ny tsy fisian'ny fifaninanana ka mamono antoka ny mpanjifa malagasy raha ny fanazavana satria isan'ny nankatoavana ihany koa ny didim-panjakana amin'ny feny fitsipika sy ny fomba fiasa amin'ny fifandraisana ary ny fidirana amin'ny tambazotra mpifandraisan-davitra. Tanjona arak'izany ny isitrahan'ny vahoaka ny sara ny internet antonony zakany rehetra. Ny koa ny internet eto Madagasikara moa zany débat be. Anisan'ny mora eto Afrika fa diso moa zany ny banky iraisam-pirenena tamin'ny voalohany tamin'ny teny hoe Madagasikara anisan'ny lafo indrindra ary efa manaiky an'izany izy hoe Madagasikara dia anisan'ny pays eto Afrika zany eo asalasalany. Izany hoe ny tanjosika amin'izay zany zao dia no ahafahan'ny Madagasikara miditra ao anatin'ny pays africaine top 10. Zay zany ny antsika fantatrika fa ny kalitao dia ao anatin'ny top 3 Madagasikara amin'ny resaka qualité na vitesse de connexion zany ohatra. Dia anao an'ilay ezaka amin'izay zany tsika so ahafahantsika mampiditra an'ilay Madagasikara amin'ny resaka coût ao anatin'ny top 10. Ny firosoana amin'izao dinga ny fanovan'izao izay manamafy ny fahefana na ny fanjakana malagasy amin'ny fampanajana ny boky nandraikitra ho an'ireo mpandraraha. Natao mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena antsoina hoe neutralité technologique ihany koa zany raha ny fanazavana hatrany.